Alatsinainy fa 7 amby roapolo ny volana febroary taona 2024 ampitiavana be indray tompo kilasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandarana dinika izao. Ino nefa iara-dalàna aminay hatramin'ny farany ianao amin'izao fandarana izao. Manambahiny roa isika amin'izao alina izao. Vahiny voalohany Andriamatoa Barsan Rakotomanga izay tsy iza fa sekretera jeneraly ny randrana sindikaly. Tonga soa ianao tompoko ato anatin'ny fandarana dinika. Ya, teny voalohany miarahaba nareo ekipa rehetra ato anatin'ny MPS amin'izao fandarana izao ary manaroatra. Miarahaba antsika mpijery rehetra ihany koa. Dia miarahaba ny kamarady izay hiaraka dinika amintsika eto androany. Vahintsika faharoa kosa indray Andriamatoa Jean Raphaël Mananandro izay tsy iza ihany koa fa sekretera jeneraly ny sindika Fisemare na ny firaisamben'ny mpiasa malagasy revolutionnaire. Angatrany ihany koa tompoko ny fivahiniananao eto amin'ny fandarana dinika amin'izao alina izao. Ya, mamerina fiarabanina ny ekipan'ny MBS ihany koa, miarahaba ny mpijery an'ity fandarana dinika ity dia miarahaba antsika telo mianadahy afita hatramin'ny farany ity fandarana ity. Eny ary araka ny fahitantsika mpanaraka ny tokantrano any dia samy sindika momba ny asa sy miaro ny zon'ny mpiasa raha ny marimarina kokoa ny vahintsika amin'izao alina izao. Mialohan'ny tena hidirana ao anatin'ny ady hevitra sy hanomboana ny fandarana nefa dia marina ihany koa fantatritsika moa izany hoe sindika miaro ny mpiasa fa tsara angamba ny ampahafantarina misimisy kokoa ao anatin'ny fotoana fohifohy hoe inona izany randrana sindikaly, ohatran'ny hoe ny fomba fiasany, inona izany izy izany Fisemare, ohatran'ny ahoana ny fomba fiasany, inona marina ny tena andraikitra ireo, ohatran'ny ahoana ny fidiranao amin'ireo vovonana misy anareo ireo dia inona no mety hoe tombotsoa azon'ny mpiasa miditra ao anatin'izany hoe randrana sindikaly sy Fisemare izany. Ya, raha ho an'ny randrana sindikaly moa izany, ny sindikan'ny mpiasa rehetra mitovy daholo ny tanjony ao anatin'izay ilay hoe fiarovana ny zo sy ny tombotsoan'ny mpiasa izany eo. Izay moa izany rehetra fa marina tokoa izay tsy maintsy misy kely ihany mampiavaka ao anatin'izay. Ny tsara tsindriana fotsiny ho an'ny randrana sindikaly fikambanana sindika anankiroa izy miaraka ao anatiny eo izany ny Union des syndicats autonomes de Madagascar na hoe USAM sy ny hoe syndicalisme et vie de société SVS. Ireo moa izany no mitambatra fanapaka hoe andaontsika anambatra ny hery ao anatin'ny ahafahana izany manamafimafy kokoa ny tolona sindikaly izay raha matadidiny ny mpijery sy ny mpieno tamin'ny 2024 napetraka teto amintsika ilay andao avozona ny tolona sindikaly dia tao aorianan'izay izany no isiny ny fivondronan'ireo sindika anankiroa ireo. Ny hoe inona ny tombotsoa raha aty amin'ny tontolo sindikaly angamba tsy dia hoe inona ny tombotsoa, tsy dia izay ny tena resahana raha vao aty amin'ny azy fa hoe inona no fiarovana sy fanampiana azo entin'ny sindika ho an'ny mpiasa anankiray ao anatin'izay. Izay ny tena izy fa tsy dia ny tsara tsindriana mpijery rehetrarehetra ny sindika sady tsy tompon'ny orinasa no tsy fanjakana fa ny sindika nefa dia omeny fifanarahana raisam-pirenena, omeny lalàm-panorenan'i Madagasikara, omeny lalàna ny asa rehetra fahefana afaka mitsabaka ny afera-tokantranon'ny mpiasa anankiray any amin'ny orinasa raha mpikambana aminay izy na manana sindika de base ao amin'ile orinasa zay. Zay zany ny tena mampiavaka ny sindika rehetra izay eto amin'ny randrana sindikaly moa io ny tena voizinay mihitsy satria ny olana kely zany matetika ny mpiasa le matahotra hiditra sindika sao dia voaroko izay tsy afaka hiteny mihitsy dia zay zany tena hidirany voiziny randrana sindikaly mampafantatra an'izay dia amin'izay fotoana izay tsy voatery ny mpiasa no miteny izany resaka moa tsika rehefa avy eo fa zay no mahatonga hoe zahay aty amin'ny fohy be no miteny satria mahafantatra tsara ny lalàna zay sy ny fifanarahana raisam-pirenena. Eo an'ivo Fisemare? Ya, ny Fisemare manokana angamba ny ataoko fa tsy izoina amintsika mpiasa malagasy satria efa tamin'ny 1977 no niorina teto Madagasikara. Ny mampiavaka anay kely angamba ny mety hoe hitovizana amin'ny rehetra ihany ny tsara ho fantatry ny mpiasa malagasy na mbola tsy sindika azy ianao dia efa miasa ho anao ny sindika satria ny sindika no mamolavola reny lalàna feny asa reny miaraka amin'ny fanjakana sy ny mpampiasa. Ny sindika ihany koa no manao dinika mahakasika reny karama reny. Izany hoe zany na mbola tsy mikambana ao anatin'ny sindika izy ianao dia efa miasa ho anao ny sindika. Ny zavatra faharoa izay Fisemare zany tsy vitany hoe miaro izay ihany fa mampianatra. Izany hoe mampianatra azy ny lalàna amin'ny feny asa eto Madagasikara, mampafantatra azy ny lalàna raisam-pirenena ary
mampianatra azy indrindrandrindra ny technique de négociation zany hoe ahoana ny atao rehefa ifampiresaka amin'izany hoe mpampiasa zany satria mila teknika zany zay zany no rafitinina de zay no mahakasika ny fisemare fantaniana avy hatrany angamba no tonga de ho apetraka hoe firisan-jato ny mpiasa malagasy aza no manana olana eo amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao. Ya raha ohatra moa zany antotanisa no resahana manontany hoe firisan-jato ny mpiasa manana olana raha izay atao amin'ny ranona syndikaly angamba tsy ao anatina totanisa ny tiana hitondrana ao anatin'ilay izy satria mbola tsy tena manana hoe totanisa zay fa le hoe inona ny sehatra zay zany tena zava-dehibe ho ana hoe inona ny sehatra tena be olana indrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana izay hoe sehatra ao amina inona zany ny tena be olana be mpitaraina mihitsy zany mpiasa akoatran'ny hoe atsika moa zany efa raha vao miresaka foana de le hoe le miteny amina réseaux sociaux reny zany ny tena hainonany olona de misy nefa le tonga miantso manatona birao zany rehetra zany ny alalàna ny hoe inona ny olana ny sehampiariana zany am'izao ny tena hoe betsaka olana indrindra izay mitaraina de iny moa zany efa fantatsika le hoe orinasa fakaba iny zany de efa tsy resahantsika fa de ao anatiny zany iny aloha fa am'izao zany tsika miteny zao miroborobo be mihitsiny reto sehampiariana anankitelo reto ny anankiray ilay lazaina hoe sécurité privée raha mijery ianao foriporina eraky ny elakelan-trano iny agent de sécurité agent de sécurité agent de sécurité any am'ireny zany de tena be da be ny olona tena enkokely hoe ny olana rehefa avy eo ny faharoa de reto le manadio trano io koa nitro zany orinasa miseho etsy seroko mampiasa olona vehivavy hoy ny akamaroany ao anatin'ireny manadio de mifahatelo reto le call center le hoe manao comptabilité amin'ny any ivelany amin'ny alalan'ny internet reto zany reny reo sehampiariny reo zany am'izao tena enona tena olana na ny ora iasana na ny resaka momba ny resaka aty amin'ny fiaina ara-tsosialy na ny resaka ara-pahasalamana manana olana daholo zany reo am'izao fotoana zao eo zany hoe any amin'ny faranga amintsika hoe inona no avaolana ao anatin'ireny fa ny tena olana ao anatin'izay rehetrehtra zay zany de hoe mijery fotsiny ny fanjakana zay zany le olana ao anatin'ireny satria mipetraka foana zany le hoe zaraza mahita asa zaranareo arave zay mamorona asa mirehare mihitsy ny tompon'ireny orinasa reny hoe raha ray alany no miala 50 no tonga eo tonga de ao ambaravaranao daholo tsisy any zany ny tena ahitana an'izany resaka hoe tena am'izao andro zao mbola ny resaka herisetra any am'ireny sehampiariny reny fa ho hitantsika moa zany hoe inona ny soso-kevitra inona ny fanatsarana ao anatin'izay rehetrehtra fa zay ngamba ny azo ny aty amin'ny ranona syndikaly hoe tsy ny atontanisa ny tena zava-dehibe fa ny fahafantarana hoe reto ny sehampiarina izay tena tokony ho andraisana fepetra aingana de aingana satria miazakazaka makany daholo ny tanora am'izao fotoana zao nefa izy miazakazaka makany de mazava loatra mipetraka foana le hoe raha ray ny miala de 50 misy an'izany zay misy tena ataon'ny lehibe any am'ireny orinasa eny de reny koa zany mahatonga n'le fanontaniana hoe eken'ny fanjakana ihany ko fanjakana raha vao miresaka fanjakana tsika ho amintsika mpijery ministeran'ny asa zany aloha ny sahany eto sy ny inspecteur de travail de any am'ireny zany eken'ny le orinasa mametra mba misy an'le olona le milahatra be da be ao tokotany eo reo zany de efa tsindry ara-moraly ary mbola resahantsika ngamba zany ao anatin'izay moa fa zay ny sehampiarina tena enjana be am'izao fotoana zao mitaraina reo le izy momba ny fiaina ara-tsosialy ny heure de travail ny fomba fikajiana ny resaka fahasalamana sy ny orambony ampanga miasa voanjo zany olana tsy resahana tsony ny tena etsekilany ty le resaka harcèlement ty le hoe herisetra amin'ny resaka ny sexuel moa iny de efa tsy resahana tsony fa iny moa zany efa voaroka na hoe miala eo am'le orinasa le mpiasa vao masamy taraina fa ilay herisetra raha fa am'le opa vazavaza reny zany tena be da be am'izao fotoana zao midika ve zany hoe tsy ampy ny tolotrasana hoe mba tsy tenena hoe tsy misy mihitsy ny tolotrasa va amin'ny fanjakana ka vao mahita hirika ny tanora na zavatra kely atao hoe zinanana fotsiny ary de miazakazaka amakany aleoa itsy mazava kosa aloha tsy ny fanjakana amin'ny mpamorona asa fa ny sehatra tsy miakina amin'ny mamorona ny asa fa sainga
anjara ny fanjakana zany a ny mampiatra ny lalàna sy manaraka mampanaraka fenitra anyreny mpiasa reny le orinasy reny de izay le tena maky am'izao fotoana ny lalàna ho resantsika eny mbany farapareny momba ny lalàna fa ny lalàna koa de misy mampime ny resaky hoe tsy fanajana mialokaloka foana any ny fanjakana ny amin'ny inspection travail ao anatin'ny hoe tsy manana fahefahana am'izany zay tsisy fitaterana eo de lasa mialokaloka eo izy a de manjaka be mihitsy ny eny amin'ny toeram-piasana ny mpampiasa moa eo ihany koa fa reto le lazainy expert vilera expert le malagasy chef reto zany zay moa atao amin'ny rana syndical miteny andreo mihitsy enareo chefitra reo mbola ho chefitra foana ianareo reny koa ny tena enjana be zany ao anatin'io le resaka herisetra io ny anivon'ny fisemare ya mbako manana moa ny tenin'ny camarade Barson teo hoe raha resaka pourcentage sarotra satria betsaka loatra ny secteur informel eto amintsika zany hoe ireo formel reo a mirona tsikelikely makany amin'ny informel ny teny karazana sehatra asa be deaibe izy teo na hatrany amin'ny banky any efa tratran'izany mpiasa amin'ny banky hatrany amin'ireny orinasa mikirakira ny resaka communication reny ge tratran'izany amin'izao fotoana izao zany a mikorotana ny tontolo ny asa eto Madagasikara ny antony de tsotra satria betsaka le mpiasa miditra ao anatin'ny sehatra asa le tsenany asa zany fa le asa idirina efa tsy ampy de mamila fila le mpampiasa zay zavatra zay zany raha ohatra zany ka tiana ilamina ny tontolo ny asa eto Madagasikara tiana izy zany hoe fampandrotsona vanona zany de ny famoron'asa be deaibe zany hoe zany ny fampirisihana andreo mpandraharaha reo amoron'asa zany hoe politika ny fanjakana zany tokony rona kokoa politika sosial politika ny famoronan'asa tokony rona kokoa am'izay zany fa mino raha betsaka ny asa eto Madagasikara tsisy tsony zay hoe aleo mandrikely zay mandry fotsiny raha maty zay mako zao zava-misy zao ny mpiasa malagasy zany tena miaritra zany hoe zany raha mbola ao izy na mbola tsomenao telo volana raha karama mpiasa malagasy mbola miasa izy fa izy roasinao ihany vo tonga amin'ny taraina zany hoe zany tena ny mpiasa malagasy zany tsy misy antenany intsony raha fanjakana zay tokony hoe iaro azy antenany iaro azy tsy maharo azy na ataoko hoe tena tsy miaro azy de zay mahatonga an'le hitany mpampiasa maromaro zay zavatra zay mba tsy lazako hoe ny mpampiasa rehetra de manararoatra zany zay mahatonga ny hoe raha ny atotanisa zany no resantsika eto sarotra ny teny hoe ny orinasa rehetra eto Madagasikara de mirona amin'ny tsy fanaran-dalàna za ohatra ny teny kely an'le resaka le hoe ny fanjakana tokony isehatra ao anatin'le hoe mampanara-dalàna an'ireny orinasy reny ny zava-misy mantsy zany minainaina koa ny mpampiasa am'izao hoe zay sahirana hitanao samy mitady ny milaza amin'ny sahirana daholo moa ao anatin'izay tsy mijery anay mifanjakana de eo zany le olana kely ao anatin'izay rehetrarehetra satria raha ohatra ka ohatra ny hoe alefako lasa loha kely ny adevitra ao anatiny hoe raha ohatra ka le hoe mijery an'le lalàna tamin'ny heritaona fotsiny zao tsika momba ny resaka karama ino ma zany ny tena nahitana hoe ny baribary mihitsy ny hoe tsy enon'ny mpampiasa zany ny fanjakana fa maninona miteny an'izany raha nazanekana ohatra zao le izy tsy natsona ny mpiasa syndicat mpiasa le natsona teny avoloha na de ny solotena ny syndicat représentatif eto Madagasikara efa nivory tamin'ny CNT de nandany an'le 217 000 ariary iny eny lany meloa hoe efa nahazoana valina de efa makany amin'ny ministera fa nisy an'le fiantsony président le teny avoloha iny ary le nampetsona teny ny mpampiasa natsona teny tetateta mihitsy ny mpampiasa faly be mihitsy ny mpampiasa atsony président hay vadika bible izy satria kenda vomanga rasesiky ny tanany ny mpampiasa satria zareo ihany ny konikonina an'le izy teny ny teny ny président 250 000 ariary ko eo am'izay vo nasina n'iny resaka hoe fanapina iny moa zany le mampikaikaina ny mpampiasa am'izao fotoana zao le iny le fanapina le 33 000 iny tsy fantatra moa zany hoe mba mipetahan'ny président ny dakambadika kely ihany ve ny mpampiasa ve ahoana tamin'iny fa tsy hatram'izao mbola minainaina daholo ny mpampiasa ao anatin'le izy tsy tonga iny de tsisy nampiatra le lalàna zay le tiako atongavana ao anatin'le izy tsisy nampiatra zany le 250 000 ariary raha misy olona milaza zany hoe nampiatra an'le izy ray roa angamba fa ny akamaroa ny orinasa maninona ny tsy miteny tsy nampiatra satria zao mijery am'le bulletin de paix tsika de salaire de base misoratra eo 217 000 ariary
fa ery ambany ery ny misy an'le hoe subvention de l'état 38 000 ariary de enao zany teneniko ry mpijery fa tsy manara-dalàny zany satria ny eo anatin'le décret tamin'ny 21 juillet na le arrêté tamin'ny 21 août septembre azafady de milaza hoe salaire de base 250 000 ariary zany hoe tsy tokony ho 217 000 zay ny ilazako atsika hoe le lalàna mihitsy zany tsy milamina le izy de lasa tsy ny rara iny mpampiasa de mijery teo fotsiny moa ny fanjakana fa tsy fantatro zany am'izao hoe raha mato minisitra teo aloha iny le niteny hoe tsisy karama midina fa afaka tonga ry amy birao arina reo ry mbesara sy ny mpijery raha te hijery fa ny bulletin de paix ao aminay eo de nidina daholo ny karama roa angamba isorako be da be le orinasa roa tonga tao aminay tao nanaja ny fanaraka am'le mpiasa izy de nanaja n'le 250 000 ariary fa mpampiasa zany lasa niditra nanao an'le izy de fa tsara zay fa hatramin'izao aloha miandry an'le ministra vaovao angamba asa camarade ahoana anapiko azy angambany hoe ny zavatra misy eto amintsika ny sady mpandrarano mpanao politika de tsy mahagaga loatra zany raha ohatra ka miaro ny tombontsoa ny mpanao politika rehefa tonga eo satria mitsinjon'orinazany ihany vao resaka teo resaka karama izy io tsy tamin'ny karama tamin'ny 2022 ihany fa nanomboka tamin'ny 2019 nefa nahitana olana io zany hoe zany raha ohatra zany ka hoe ajaitsika ny article 184 makasika ny famaretan'ny karama io mety tsisy ny olana fa ny olana zany araka le tenen'ny camarade Barson teo de ny fanjakana sy ny mpampiasa ihany no fampiresaka tany de izy ihany koa rehefa avy eo matoany ny filoham-pirenena ny teny hoe tsy tokony latsaky ny 250 000 ny karama mety efa nisy fifanarahana atao hoe amin'ny 2023 zany de hotazomina io fa am'izao moa zany araka le voalaza teo de samy manana ny fomba fialany daholo ny rehetrarehetra mety hoe manao fialany jost zany angambany hoe ny ady any Ukraine ho izy ny sasany coronavirus izy ny sasany be de be zany hoe zany raha ohatra ka hajaitsika zany zay hoe diniky ny telotota zay mino fa tsy ohatry zao fa marina le teneny teo misy ny orinasa vitsivitsy zay nanaja ny karama 250 000 filisanjato zay tena vitsy reny olona reny fahitana azy tsy eo am'le fomba namakiny an'le décret na arrêté no tsy niarany satria am'izao fotoan'izao zao aminay zao misy efa 250 000 ariary ny ataon'ny base nampidiny 217 indray am'izao zay mahatonga amin'ny teny hoe eo am'le fomba famakina an'le texte angamba no nietrehitra izy hoe 250 000 ariary any ty resahana aty am'izao fotoan'izao zao betsaka ny orinasany tsy nazo an'le rappel satria raha 217 000 ariary ny base teo ambony teo de natao ery ambany ery fanapina avy amin'ny fanjakana rehefa nitaky an'izy tany amin'ny knaps am'izay ny orinasa satria tsinona ny atao hoe karama de le karama fototra iny fa misy koa ny accessoire zany hoe ny heure supplémentaire majoration sisisisisisy ny cantine ny ohatrany 250 000 ariary de ny teny ny knaps ny anareo rehefa mihoatrako zany hoe zany na le zavatra natao tsy mazava zany hoe zany tsy bien fondé zany le décret mialatsiny technicien nanao an'ireny fa niteraka savorovory le izy niteraka fikorotanana mandrakitsika miteny zao zany mbola tena misavorovory mpiasa malagasy satria raha enitsika hitariko kely izy hoe 10% ny 217 000 ariary ny karama farambany am'izao any betsaka ny orinasa mangataka aizany décret io de za miteny hoe hosavy ny fanjakana amoaka décret 10% amy 217 000 ariary tsy mino raha ohatra tsisy zay zavatra zay efa volana farany volana février tsika zao raha ovina zany ny décret ny miteny hoe mijano 250 000 ariary ny karama no tonga satria mikorotana le fari-piaina mpiasa malagasy am'izao raha ianao zatra ny kirakira vola na mpiasa vola tao anatin'ny tokantrano hoe 10 sy 4 hetsy tonga ny taona 3 sy 4 arivo zay ny vidim-piainana miakatra midangana ny eto amintsika mako zao ny vidim-piainana ambony ny fahefa mividy ambany zany hoe zany tsy milahatra akory le izy de zay mahatonga any amin'ny teny hoe io zany vokatry n'io de tsy ampy le relation de tsy ampy le dialogue zany hoe zany tsiniavina ny avy ety amin'ny mpiasa de io ny vokany izy amizaka mivokany mpiasa malagasy ihany zany hoe azo lasany hoe zay voatanisa zay zany no anisany hoe sakana tsy nafahan'ny orinasa sy mpampiasa na mpiatra an'le karama ambany indrindra ve izany
ny fahitako azy aloha raha itenitsika tokony misy sehatra zany a afaka miteny hoe zay tsy mazaka fa tokony misy sehatra kosa tena hita hoe mazaka ny vokatra eto amintsika nge ny akamaroany orinasa mampiasapiasa betsaka eto amindrindra eto amintsika ende manondrana entana ny ivelany tsy anariary ane le izy fa anero ny karaha mampiasa eto amintsika ny ariary zany hoe zany a eto amintsika zany exploitena le mpiasa malagasy eto amintsika misy piasa anankiray a manao asan'olona roa voizina mako am'izao fotoana zao hoe polyvolant polyvolant zany hoe zany a nohony tsy fafehezan'ny tompona andraikitra mba tsy tenenako fanjakana foibe ny ireo mpandraraha sasatsasanyireo a na tsy fampiarana an'le lalàna na fanomezana vana satria ny teny ny camarade Barson teo hoe ny secteur any amin'ny resaka sécurité privée tena mampalahelo le olona tompony no mamana-karena fa le mpiasa miasa ao anatiny ao raha kapa no entiny miasa tsy manao kapa indray izy mandeha miasa miamahantra zany hoe zany a vomay niasan'le mpiasa vomay mampahantra azy zay ny zavatra misy eto amintsika zay mahatonga any amin'ny teny hoe io zany raha tsy mifanjakana no manova fomba fijery manova politika amin'ny ankapobeny a hitantanana de tsy hisy fa mpandrosoana vanona zany eto Madagasikara anam-piniavana amin'izany fanjakana zao amaha-kristianina anay moa de ho avy ihany Jesosy Kristy fa hahantra foana mpiasa malagasy say zany zava-misy eto tsy hisy hoe matoa ianao ane miasa miandrandra mba hoe hiakatra ny farim-piainanao fa ny eto ane tsy izany miamahantra ny karaha mampiasa malagasy am'izao a eny an-dalana de lany zany hoe tsy tonga any an-trano eny an-dalana tapitra raha taloha izy karaha mavary masaka mety hoe mbola tonga any an-trano eny fa am'izao eny an-dalana de lany ny karaha mampiasa malagasy aferiko hoe fanontaniana toy anam-piniavana ve zao fitondrana zao anam-piniavana be anovana zay hoe politika vita hoe tsy mety zany aloha zany fitantanana anam-piniavana zay hoe anova politika sy anatsara politika zay hoe fanjakana raha za aloha le raha mataditsika nisan'ny président le niteny an'iny le hoe hoajanona daholo ny fanamboarany zavatra fa hiditra amin'ny resaka sosialy izy fa ohatrany somary gagagaga fotsiny a le nisy le directeur de cabinet ny population le nilaza hoe mbola tsy misy politika sosialy eny aminy zako hoe andeha zebra ve ty tantara géographie ty ve zany inona ny tiako tenena ao anatin'izay le izy le hoe manam-piniavana tsy any am'le finiavana tsony moa zany le resahany eto fa hoe zay le resahany zay hoe inona midika inona aty amin'ny mpiasa zay le hoe hiditra sosialy zay zany ny zavatra tokony mipetraka angezabe de ho anay aty amin'ny randrana syndikaly mazava be ny anay raha ohatra ka hoe zay no resahany de manana an'le contrat social mazava zay satria tenentsika te moa zany hoe tokony mijery ny sehatra tsy miakina izy ahafahany sehatra tsy miakina mamorona asa zany ao anatin'izay mijery sao de be loatra le etra takina any anatin'ireny satria tsy miena mihitsiny zany ny fandanin'ny fanjakana io masy tokony mba samy mba mifehikibo ane mpiasa efa mifehikibo de milaza hoe misahirana ny mpampiasa de tokony mba mijery an'izay koa zany ny fanjakana tokony manena le fandanindanimpona meta be etseroa io tokony zay le hoe samy mifehikibo ny telo tota ao anatin'le izy de iny karama raha ohatra aloha zany hoe tsy mamoaka décret mikasika an'io resaka karama imagineo an'izany efa tamin'ny herintaona le 250 000 zao tsika efa 324 mpiasa mpanjakana ary any efa mihetsiketsika indray hoe hitaky fisondrotana nefa neny zareo le tonga de 250 tamin'iny tonga de ny lamina be vanjoborosena kosoa ny farany volana me tonga de ny lamina fantaty amin'ny sehatra tsy miakina io mbola naodikodiny io de izay nila zany raha ohatra zany izy tsy mijery an'iny tsy mijery sosialy izy zay no mahatonga hoe tsy resaka tsony hoe fahavinonana ny resahany eto fa zay le efa nambary zay hoe hijery sosialy de raha sosialy zany moan'ny randrana syndikaly io karama io aloha io zany le tokony mandeha hoe ahoana ny hoan'ny nga ministra vaovao eo zany satria ministra vaovao matoa ministra vaovao niala ny teo tsinay zany tenen'ny président zay tsy mahay miala de miala zany le teo vaovao mahay zany io matokotsika fa hijery an'io karama tsy isy karama midiny zany eto amin'ny Madagasikara zay no atenena amin'nga ministra faharoa le resaka fehinara sosialy zay ko mbola mitodika amin'nga ministra ihany zay ao anatin'izay mikasika an'le hoe code de prévoyance sociale satria efa misy eo am'izao fotoana zao zany ny hoe ny filakevim-pitatana tokony miazakazaka zany io foana ny hatramin'izay ny tena mahamotika ny mpiasa sy mpisotro rono eto Madagasikara le lalàna io zay mpitondra rehetra teto nanomboka tamin'ny président Tsiranana tsy isy nikitikitika an'io
de eo foantsika de eo foantsika de ramboursement mitsinatsinaka ny mpiasa mpitantanao amin'ny kinapy zay mahatonga ny mpiasa ndraindray miteny hoe satria hoe mpiasa-mpanjakana ny eo amin'ny kinapy sao de manao tantely efa-drakotra mpiasana ny isaky ny volanay zany zao mbola mila dinihana daoly de mifahatelo le resaka fahasalamana hoe ny covid mbola eny amintsika eny ihany mitaraina ny mpiasa am'ireto service médical interentreprise reto tena mamaha olana ho an'ny mpiasa ve sady ireo foana no isaky ny mandeha de na efa arary efa tsy mahetsika raha mpiasa mbola tsy mahazo repos satria hoe bakion'ny mpampiasa reo zany rehetrehtra reo telo reo zany nilazana an'le hoe raha finiavana nresahanao tsy haiko raha finiavana ve zany raha mijery an'ireo aloha de finiavana tsara zay fa hianao an'ireo ve izy ao anatin'le fotoana fa zay tsika moa zany tsy haiko fito volana sa valo sa 5 volana sisa ny fividianana de ho avy zany rehetrehtra ao anatin'izay fa rehefa tsy reo nijerena zany tsy mijery sosialy izy dikan'izany anapiko kely angambany hoe le resaka karamadeo io zany nataotsika hoe hotazomina raha le karama farany ambany 5 raha tsy voafeny vidim-piainana aza manantena sosialy lehilahy mazany eto Madagasikara zany hoe zany tsy ampiakarina ny karama de fehezina vidim-piainana fa raha miakatra ny karama ka tsy voafeny vidim-piainana ny teo ihany angeny teo lakolosiny mopera hoy izy le fitenenana fa tsy lakolosiny pastera akory makasika an'le resaka knapsa teo io moa zany de tena mahagaga le izy hoe knapsa fehina ara-sosialy nefa tsika angambany niarana hita hoe jerena ny zavatra amohan'ny knapsa volany indraindray fanohatra am'izay zany hoe zany raha ohatra ka manana an'izay vola zay ihany knapsa de tokony fantoka amin'ny resaka sosialy betsaka any somazy raha reny ange no ampiny knapsa mety hoe zany atao hoe politika sosialy tsara indrindra fa ny zavatra hita moako zany fizarana vary aloha mbola hita treto fa raha ohatra hoe tena ifantoka amin'ny resaka sosialy zany de mifamirona anazy aloha zany hoe zany ny eto amintsika any ivelany any any France raha hitady asa anao de diplôma no resaka raha ny Amerika indray fa iza manao fa ny eto amintsika fafantaran'olona eto amintsika ny na ny amin'ny sehatra tsy miankina ny anjakany resaka kolikoly hitady asa soit ianao zay mahafantatra an'le olona ao mpampiditra asa ao soit ianao mandoha vola soit tafitra ny harcèlement sexuel zay ny zavatra zany hoe zany raha ohatra zany ka ny ministra tonga eo ka tsy mahafantatra ny zavatra misy eny akanja eny an-tanimbary de mitovy amin'ny teo aloha ihany zany hoe zany mila fantarina inona ny zavatra tena misy eny andreo mpiasa reo ary mila mahafantatra vahaolana raha resaka vahaolana de any amin'ny syndicat ihany fa raha ohatra mbola atao toso ny olana koa mako eto amintsika betsaka le anti syndicat eto tena tsy nampoiziko betsaka za tsy teny hoe haizana hitana andreo fa betsaka loatra de zay zany lasa ohatra ny hoe ny syndicat lazaina fa manakorotana tsy manakorotana ka fa mahatonga syndicat miteny zay misy tsy fanaran-dalanao misy tsindry azo lenao misy zavatra be de be tsy mety ao de le izy zany tsy tokony hoe hoentina am'izay hoe reo indray ny syndicat fa grevy zany ange vahaolana farany misy procédure be de be lava be vo tonga any fa mahatonga zavatra anankiray tonga any amin'ny grevy ianao zay tsy nieno ianao zay tsy namahaolana fa tsy ny syndicat lazainao fa hoe manakorotana na hoe reo indray le syndicat betsaka loatra le ty syndicat eto Madagasikara za saky anina kely fotsiny am'le ohatrany tsy divizako hevitra amin'ny camarade le hoe raha miakatra ny karama de miakatra koa ny vidim-piainana mizara tokony fantatry ny mpijery mety ho tezitra amiko ny mpijery fa aza tezinareo fa ny mpiasa zany rehefa miasa de zay ny ao anatin'ny lalàna antsika hoe rehefa miasa ianao dia mendrika ny andray ny zoanao karama de mahatonga amin'ny teny an'izay le hoe tsy de d'accord loatra am'le resaka le hoe raha miakatra ny karama de miakatra amin'ny vidim-piainana ny hiandry ny fanjakana afehan'ny vidim-piainana ve vo hoakarina karama antsika nefa ny ariam-piasana enjana be ny asany totokorosy zay no mahatonga ny hoe raha ohatra fotsiny vidim-piainana 100 de raha mampiakatra 100 zany de mbola tsy fisondrota-karama zany fa manao réajustement am'le fiakarana vidim-piainana de ny ambonin'iny zany ny tokony hoe fisondrota-karama de arakarak'izay ka ho anay zany le vidim-piainana hoe zay vidim-piainana apetraky ny fanjakana ho io ny voafehany eo de iny aloha tsy maintsy tokony akarina aloha ny karama ifanaraka amin'ny réajustement amin'ny teny frantsay ngamba mba ifanaraka am'izay aloha satria manjary isika ny eritreretina hoe iasana de
tokony mba milamina de miakatra me tsara tsikelikely ny fiainana fa raha araka ny tenin'ny kamarady teo le hoe ny fiainany mpiasa malagasy am'izao ne ka me ny esany vao makandray me mikrosmany izy de mba tsy ho izay zany a de aleo akarina ny karamany mpiasa ifanaraka amin'ny vidim-piainana ao anatin'izay satria izy miasa foana any amin'ny toeram-piasany tena miasa ny mpiasany za miteny anao ny ora iasany zany de indrindra moa ty misy an'ity le hoe miasa vonjo ty zany hoe efa taperina ny ora iasanao nefa avy eo no mbola fiterena miasa manetsika ino ty izy le lazaitsika an'le hoe targetra nefa ny anao manao soniana contrat isam-bolana mandeha ny fanaovana izy a misy enjehana indray nataso hoe ty ny enjehanao rehefa tsy ty a de manao cloque ianao de miverina miasa zany rehetra zany zavatra misy eny amin'ny toeram-piasana zay mahatonga hoe ny mpiasa malagasy tena miasa ka zay no mahatonga anay am'zany hoe mitaky an'le aleo hiakatra ny karamana ifanaraka am'le vidim-piainana am'le vidim-piainana misy a zay resy ny teny am'le vidim-piainana mbola hoeritreretin'ny fanjakana fa am'le misy aloha de avy eo zany a mandeha ny fanjakana mifehy tsara ny vidim-piainana mba milamina manaraka n'ino ho azy ny mpiasa zay masarotiny kely any ato amin'ny ranazay ka zay nge vetivety fotsiny zay nge le teneniko teo hoe ny fikarakarama solution aloha le izy fa ny fifezana vidim-piainana tsara indrindra zany hoe zany miakatra ny karama fa fezo vidim-piainana io fa io vidim-piainana io ne raha tsy voafehy ene na hiakatra ny karama satria ny fikarakarama de miankina amin'ny partenaire ihany koa miankina amin'ny mpampiasa zany hoe tsisy mpampiasa ampiakatra karama 100% zany satria ny karama farany ambany zao tam'izay fisemarenanao kajikajy a raha olona telo antrano any amin'ny million d'ariary ny fototra karama fototra satria kotina daholo fandanina rehetrarehetra zay mahatonga any amin'ny teny fehezo aloha vidim-piainana de ampiakaro tsikelikely io karama io mba faraparatsiny zany mifanentana ny vidim-piainana de avy eo a ambony vidim-piainana ny teny hoe marina le teny anjara mifanjakana mifehy vidim-piainana anjara mifanjakana mifehy vidim-piainana ny tenytsika teo hoe am'izao fotoana zao a misy mpiasa manahora ambony ampanga manomboka janvier ka hatramin'ny desambra ary ny zava-doza raha vao miakatra io karama io be de be ny taimbava azo mpiasa eny amin'ny toeram-piasana vomay zany miamafy le tsindry vomay le ampitombony mpampiasa le production zany zavatra zany de miteraka stress so ihany moa zany le stress fa nampidirina ho isan'ny maladie professionnelle zany hoe zany a ny akamaroan'ny mpiasa malagasy ane tsy tratra ny fahaenimpolo taona de efa glia perinasy satria ambany loatra le fa mividy satria betsaka loatra le tratra ny stress le mpiasa zany miteraka stress sévère le izy zany hoe zany a zay mahatonga anay miteny hoe fehezo ny vidim-piainana ampiakaro ny karama fa raha miakatra karama tsy voafehy ny vidim-piainana ny teo ihany ny teo ny fitakina mitovy fitakina hatramin'izao na ho an'ny randrana sindikala ho an'ny fisemary am'izay hoe zon'ny mpiasa zay tsy mbola nisy ny eno matonareo mbola mitaky fa azo eritreretina fe hisy eno ahafahana mamandro olana rehetrarehetra ireo raha ny zava-misy ny tany sainareo teo no jerena sy alalinina raha ohatra mantsy itenitsika hoe misy meno fe nareo mbola mitaky fe nareo tsy zay ka ny syndicat zany na misy meno na tsisy meno de mitaky aloha satria zay mihitsy ny mahasyndicat ny syndicat fa ny fanontaniana hoe misy miheno ve nareo zay zany ny fanontaniana mipetraka zay mijery hoe efa nyteneniko tamin'ny voalohany iny hoe ny syndicat sady tsy mpampiasa no tsy fanjakana de rehefa manao fitakiny zany zay a de manaraka hoe zao ny lalàna de apetraka le izy eno na tsy eno ny mpampiasa sy ny fanjakana iny zany tsy afaka terentsika izy ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa fokotsiny hoe rehefa misy zo voakitikitika ny ao anatin'ny mpiasa anankiray a de mandrao ny dingana rehetra ny syndicat ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka zay no mahatonga an'le hoe iandrasan'ny fantanina teko ny petraka raha hoanay de hoe iandrasan'ny mpampiasa sy ny fanjakana ho tonga ary am'ilay fitokonana ve satria zany zonay zany a zo le mitokona zay mpafantarina ny rehetrrehetra fa tsy hoe nareo de tokonytokona foana koa mitokony zay rehefa ilaina ny fitokonana ny lalàna ame zoanay an'izay ka zay no mahatonga an'le izy hoe ny sarotra ny anery fanjakana na anery ny mpampiasa hoe enony ny fitaran'ny fitakinay fa io ny lalàna de rehefa tsy meno izy a de mandeha zany a miditra ao anatin'ny hoe famahana olany tambarambe zahay io ihany zany a
ny olana ny vahaolana fara ny entin'ny syndicat miditra amin'ny hoe fa mahaolana itambarambe efa hainy rehetra ny dikan'izay hoe rehefa miditra zany amin'iny mafy zany a ny fitakiana ary miafarany amin'ny resaka fitokonana le izy ya valiko kely angambany hoe mihaino ve mifanjakana sa mahatonga many misy fandarana ohatr' zao a dia sehatra anankiray ahafahany fanjakana mahafantatra ny zava-misy a fahitana azy aloha miheno ihany ny fanjakana fa tsy manana vahaolana zany hoe zany a izy ihany nanao azy a dia tsy hitany zany zay vahaolana ahafahany miala an'io zavatra io be dia be mety hoe anton'izay zavatra zay fa ny tiako tenenina raha manao ohatra zao tamin'iny décret mivoaka mahakasika ny karama raisy mpiasa isam-bolana 5 hetsy any fa nanao antsony hoe zay fisemare manokany hoe amin'ity taona ty dia efa tokony asivy fivoriana andinihana ny karama amin'ny taona ambony dia ny antsony ny ministera tamin'izay fotoana zany hoe zany mihaino ihany ny fanjakana fa le tsy manana vahaolana dia alao ahoana zany ndrapitson'ireo mpiasa ireo raha tsy manam-bahaolana ny fanjakana zay tenen'ny camarade Barson zay mety hoe ho tonga amin'ny différent collectif rehefa tonga any amin'ny différent collectif izy tsy zay syndicat nge no ho tsaray mpiasa ny anay ny asanay vitanay zao a action zao ataonay zao fa izy no tsaray mpiasa ny fanjakana ny mpampiasa zany hoe zany tokony fotoana zany zao a azo atao ane tamin'ny 2022 ny teny ny filoham-pirenena tsy ampy zany 217 000 ariary zany fa ataovy 250 manina raha atao ohatra n'iny koa vita ne kapary fa zay mahatonga ana amin'ny teny hoe mihaino ihany izy fa tsy manana vahaolana ho aroso mahakasika ny fitazomana ny karama 250 mbola fitazomana karama ary resantsika eto a fa tsy hoe karama mahavelona fa raha tsika miditra amin'izay karama mahavelona zay dia ngamba nytapona ny domy za resaka raha momba n'le resaka hoe ny fanjakana ve mihaino sa tsy mihaino idirako kely le hoe ny fanjakana ny teny hoe zao ny karama tapahana izy moa zany nanapaka an'iny zay eto amin'ny randrana indray ma somary ny kritika azy tamin'iny hoe inona moa ny tsabatsabahan'ny fanjakana haty amin'ny resaka fanaovana karama ny sehatra tsy miakina ary mbola averina randrana syndikaly ihany zay hoe ary mitsabatsabaka rehefa tsy hitanareo ny amahan'le olana fa ny vahaolana tokony hiazaka za amin'ny fanjakana raha zay ny tadiavintsika rehetra dia hoe ahoana no anapiny ireo mpandraharaha mpisehatra amin'ny mafahany zareo reo mampitombo ny fiarikarenany a mampiditra mafahany zareo mamorona asa de ny anankiray moa zany le tena efa hitabataban'ny zareo mety tsy mitabataba fa iresahany mpandraharaha de le hoe ahoana ny fahafahany zareo zany a be loatra ny fandaniana takiny ny fanjakana am' zareo zany hoe lasa be da be zany le fandaniana de mazava loatra mihena ny miditra makany aminy a de manahirana ho anazy zany a ny hoe manapy an'le manitatra an'le fiarikarenany de eo ihany ko le hoe miresaka famatsim-bola satria zany no tokony asan'ny fanjakana tokony manampy an'ireny orinasy reny hoe ahoana ny mba hahafahan'ireny orinasy reny mahazo famatsim-bola ihany ko zany mba moramora fa tsy hoe rehefa mba hitady anitatra ny orinasa n'le mpandraraha anankiray a de davina dôly zao dossier be da be zao nefa raha mpandraraha avy any ivelany no manao fangatahana famatsim-bola moramora fotsiny de efa mahazo amy tony banky misy atsika eto Madagasikara zany de efa sisy anankiray olana izay tokony hoety nefa vahaolana tsotra azo amin'ny fanjakana entina mandeha manao garany amin'ny banky izy a de mba mahazo ny mpandraraha mamoronasa am'izay fotoan'izay izy mba afaka miteny an'ny orinasa am'izay hoe ty kosa ny karama zay tokony omena ny mpiasa mifanaraka am'izay ianareo ahoana ny fanambina satria efa mba nahenanay ny fandaniana zay le fandaniana zay ny tena enjana be mampikaikaika zany a ny mpampiasa sy io le resaka hoe tsy mba misy fanohanana am'le resaka fahazahoana famatsim-bola zay nge le tena zava-dehibe fa rehefa hoe milamina zay mazava loatra zany a miditra ny aty amin'ny tokony moramora ny adevitra ty amin'ny resaka karama mpiasa fa tsy tokony hitsabahany zareo fanjakana no tokony tsy mitsabaka mihitsy amin'ny resaka karama io fa aleo ny aty amin'ny ny sehatra tsy miakina no mandrindra an'io de mifanaraka io zany ny mpiasa sy mpampiasa ao anatin'izay aza tonoana aloha fa be da be ny orinasa zao mbola tsy tafarina tamin'ireny resaka covid-19 reny
to mitaza-potsiny ary ny fanjakana tsisy mihitsy ny fanampinana kely aza miezaka manarina ny tenany izy ireny kanefa tsy tafarina vokatry ireny hoe fahavoazana be tamin'ny fandalovany ny valan'ireny Covid-19 ireny azo antenaina ve zany zao hoe anohana CAP-reny izy ny teo ary androdana tsy vitany no nanarina azy eo le somary mampanahirana be zany le mahita an'le hoe mifanjakana tonga tsy mizara vary vahaolana eto ambany orona eto zany ny ataony am'izao fa tsy miazakazaka mandeha hoe efa mitaraina ny mpandraraha de tokony miamahiny kosa zany tokony mijery aindrakaingany izy ahoana ny anohanana an'ireo ahafahan'ireo mamorona mampiodina ny orinasany aloha manitatra an'le fiarikariny io ne rehefa mahita miasa ny mpiasa de moramora ho azy ny mahabetsaka ny famokarana de mora ho azy ny mampandroso ny sosialy eo anatin'izay fa zany resaka hoe fanomezana vola isa-tokantrano zany efa tamin'ny fotoana amin'ny fitondrana teo aloha ara ny zay tato amin'ny ranona sindikaly ny efa nikritika an'iny le misy an'le hoe vatsinankonana hoe amina $1,000,000 zarazaraina ohatran'izao afaka tapabolana tsy hita tsony de mitondra inony fa raha zany reo hoe $150,000,000 no nomena amina orinasa 50 nahazo $1,000,000 daholo zareo tanarozaka hatramin'izany mihitatra ny fiarikarenany afaka mamokatra mampiditra piasa izy mamokatra ny vokatra rehefa avy eo afaka ampiasaina hoan'ny amidy iainany eto amin'ny firenetsika zany hoe vahaolana maharitra fa ny nalaina iny le zavatra efa nikritikeny olona tamin'ireny fitondrana teo aloha de mbola iny ihany no arahantsika eto nefa ianao mitazo hoe amaho ny eto ambany orona tsy mahavaolana zany le izy ane fanipaka sahala ny vavanobo manoka zany izy ny fitenenany satria raha mipetraka le fanontaniana teo hoe ny vokatry ny valanaretina de tokony ijery ny mpampiasa ijery ny mpampiasa ny fanjakana ijery ny sehatra tsy miankina raha faheno aloha ohatra nisy famatsim-bola ihany natokana ho an'ny sehatra tsy miankina fa iny moa tsy fantatra hoe nakaiza fa ny tiako tenenina hoe ny fanampiana ny sehatra tsy miankina ane tsy voatery hoe vola mivantany farak' le tenen'ny kamarady teo na ny fanalefahana ny atota taratasy ilaina na io fanamboaran-dalana io satria tamin'izay ndresaka an'io karama farany ambany io ane anisan'ny tenen'ny mpampiasa hoe io faratsy ny lalana io satria miala avy any Tamatavy ny matière premier raha tokony 2 andro 3 andro izy tonga eto herinandro izy vo tonga eto Antananarivo tena efa zao hoe ajanona indray fotodrafitrasa hoe ajanona daholo fotodrafitrasa tsy vao may zany ikatso eto ny zavatra rehetra ka zay zay nge natonga anany teny hoe ny fanjakana miheny fa tsy manana vahaolana ny orinasa be deabe nge ny orinasa mpanao lalana tsy azo ny volany ny orinasa mpamatsy ny forontseran'ny fanjakana tsy azo ny volany zay mahatonga ana amin'ny teny hoe ny fanjakana mihitsy zany no tsy zavatra atolotra nefa za miteny hoe tsy voatery le vola no atolotra ao fa fanampiana azy arak'le teneniko teo na fanamboarany lalana io fotsiny ange fanalefahana ny lehetra ane de efa mety efa hitany ane zany fa le izy zany ohatrany hoe tsy jerena mihitsy le sehatra tsy miankina ianao rehefa tsy mijery sehatra tsy miankina tsy ilay mpandraharaha no tsy jerenao fa le vahoaka entinao satria ny akamaroan'ny mpiasa de mivelona ao anatin'izay sehatra tsy miankina zay zany hoe zany raha misy sosial tokony hojerena zany de fijerevana an'izay hoe ahoana no anampiana reto sehatra tsy miankina reto ahoana araka tenin'ny camarade Basson teo hoe tokony mila aina fanjakana zany le fandaniana mety hoe tsy mahasoa fandaniana tsisy fiatraikany any amin'ny vahoaka malagasy anisan'ny nahaberesaka anisan'ny nahoraka ihany koa ny raharaha ery Madagasikara ahoana zao ny toy an'iny raharaha ery Madagasikara iny nanao ahoana ireo mpiasa eo anivon'ity hoe orinasa mpitaterana habakabaka ity amin'izao fotoana izao aiza ny raharaha ya Basson Rakotomanga secrétaire général ny randrany syndikaly resaka an'io mihitsy ny mahatonga any miresaka dia satria manana mpikambana am'ireny zay misy syndicat de base na ihany koa moa mitsarady tsy ny ery Madagasikara ihany fa ny tsarady ny anabakabaka rehetra mihitsy zany zao tena manana olana am'izao fotoana zao raha mikasitra ny ery Madagasikara araka ny tsarady fotsiny dia tonga ao ampelantananay ny fitarainan'ny mpiasa ao anatin'ireny le mikasitra an'le hoe mpiasa efa niasa amatonany maro zay ny contrat CDI zany ny akamaroan'ny mpiasa tao de nisy nasiana zany contrat CDD tampoko zany ray mandrapatonga amin'ray
amin'ny farany vola amin'ny mai 2023 lay fisaritsaina atsika le olona efa mpiasa raikitra amataonany de tapitapoka eo satria hoe niditra nyty le resaka hoe mesure na appurement passif ty de nivoaka le didy mpitsarana navoakan'ny tribunal commerce de misy an'le hoe syndic sy le hoe juge commissaire reo zany le mitatana mandinika hoe ahoana inona ny fanapa-kevitra raisina anao liquidation sa hoe anao redressement hatramin'izao aloha zany tsisy liquidation fa anao redressement zany zareo re zany satria lasa misy an'io ndray inona ny somary manahirana kely ao anatin'izay nampanaovina contrat ilay mpiasa manambatonga ny farany volana mai 2023 le izy ery Madagasikara de mbola ery Madagasikara ihany le mampanao azy CDD tsara dia de mbola tsara dia ihany mampanao azy CDD zany manœuvre dilatoire raha ny entina andrebirebena mpiasa fotsiny zany na zany tsy fahaizana administration na mody mandrebireby amina resaka administration ry zalahy amin'ny syndic tody aminareo syndic mihitsiny zany mamotika ny mpiasa malagasy nareo tompona raikitra voalohany amin'io satria zao no tena zava-misy misy ndray ty le hoe Madagascar Airlines raha matadidino tsika nisy le fanaovan-tsony teny avoloha iny de Madagascar Airlinesamy mandrosaka karaman'ny mpiasan'ny Hermady Madagascar Airlinesamy mandrosaka karaman'ny Tsarady zany hoe vidin'ny Madagascar Airlines zany le mpiasan'ny Tsarady sy ny Hermady zareo no mandoa azy fa ny contrat de mbola contrat ny Tsarady mbola contrat ny tsarany Hermady zay tsara fata raha vo zay fotsiny de ny tompona andraikitra voalohany am'zany de nareo amin'ny syndic ao nareo zany nono fotsiny ny vola mihodina ao anatiny io ve zany nareo manina rana syndical somary masika satria tsara tadiditsika mpijery sy mpieno fa misy le volan'ny mpiasa atao amin'ny knapsa narotsaka ao amin'ny ery Madagasikara ny didy mpisarana navoaka ny tribunal ny commerce tamin'ny 2021 de misoratra mazava mihitsy ao anatin'le didy hoe actionnaire ao amin'ny Tsaradia sy ny Hermady ny knaps zany hoe le vola matoa zany nandeha ty le resaka hoe syndic sy juge commissaire ty mino azy zany fa zalahy reo ny mihinana n'lay mampiasa an'ireny vola ao reo satria tsy mipetrapetraka fotsiny ao zany fa tsy maintsy misy tambikaramy reny maninona zany leolovina ohatran'io le izy taritina fa rehefa inona fanapa-kevitra de tokony mandray fanapa-kevitra izy am'izao aza mbola misy an'le mpiasa mijanany an-trano nefa mandray karama za moa mitodika am'ireny mpiasa reny nareo kamarady aza matoritory zany nareo fa manaova nareo engagé ny procédure mandefa makany amin'ny syndic hoe inona fanapa-kevitra reo momba anay rehefa tsy ho raisin'ny Madagasikara satria tsy raisin'ny Madagascar Airlines zareo zany reo zany zao de efa zavatra tsy mety rehefa tia ny mpiasa ho raisinareo de raiso daholy satria nareo zany anakaraman'ireo rehefa tsy raisinareo izy de tokony de mandray fanapa-kevitra avy zany syndic fa tsy avelanareo ohatran'io izy de lasa ohatrany zareo ndray ny responsable re mpiasa reo ne mandray vola fotsiny de tsy miasa akory tanao tady oailika any am'indray ilay paikadiny zareo ato amin'ny syndic sy ny juge commissaire nono miandalanao ry zareo fa tsy mandray fanapa-kevitra zay mitody ranga ministra tamina nanao passation iny moa nanonona an'le hoe karakara ijery ny fampandrona Madagascar Airlines de efa mitodika aminao zay nga ministra zany manœuvre dinatoire ty ato ty aloha ina fanapa-kevitra reo mitsara divy sa Madagascar ny ery Madagascar le mpiasa rehefa tsy hoany amin'ny Madagascar Airlines izy de réglé ny compteny fa tsisy an'izany lolovina ohatran'io izy de ampitahoriny isan'andro amina hoe andao ndray lalovina ny resaka manœuvre dilatoire asina contrat satria zay matsana am'izao fotoana zao ne mitaitaina indray mpiasa ny ery Madagascar sy ny Tsarady zao satria hoe andeha ny renouvellement amin'ny farany volana mai de ahoana satria hoe ivadika Madagascar Airlines indray de anahoana zany ny fiainantsika ny tena zava-doza ary zay tsara fatatsika mpijery ary io moa nefa voizindrana syndicaly hoe eny am'ireny seranam-piaramanidiny reny ny resaka nabakabaka io zany manaraka norma daholo ny zavatra rehetra eny fa ny fany mahagaga de hoe fa maninona raha vao resaka momba ny karama mpiasa ny équipement de protection individuelle mpiasa tsy manaraka norme de mijery fotsiny ministère fitaterana ministère ny asa satria tokony iteny an'ireny zany fa maninona tsy manaraka norme eny ne mbola misy an'izany mpiasa mbola mikarama 120 000 ariary miasa eny amin'ny aéroport ny sasany ary mbola clotte no anaovany ny EPI-any mbola kapa no entina miasa tsy manana EPI akory mbola sotomina amin'ny sandro ohatran'izao iny le sary eo mazevatra be iny le mitondra entana iny zany ny ainan'ny mpiasa any nefa hoe
tokony manara-penitra ka raha izay tsy manara-penitra zany ka raha tsy manara-penitra de tokony mandray fanapaha-kevitra zany ministera mitrasan'izy reny reny orinasa reny tsy ny tsara disy ny hermady ihany fa ny orinasa rehetra miasa eny zany de mitaitaina isan'andro ny mpiasa de ny tena mitaitaina sy an-dalana zay ny olana mbola tsy fantatry ny vahoaka fa le vahoaka mieny misy ny zany ny tena tanjondomo tozy le mamisitraka an'le mampiasa an'reny serana raha ohatra ary izy tokony anara-maso tsara ny fandehan'reo planiny mieritreritra tamiko izy tsy ampy ny karamako fa ny vady aman-janako any an-trano marary tsy voakontrôle tsara zava-to zany raha misy zavatra accident miseho tamiko ire de le olona mpanjifa no tena ny sahirana ao anatin'izay rehetraretra de zay no mahatonga anay ato amin'ny ranona syndikaly zany sady mijery an'izay le hoe mipiasa zany no efa mitsiny sady ireo olona misitraka n'io mampiasa niny seranam-piaraidinireny fa tena tsy azo ekena zany zao moa zany am'izao ary mino zahay fa matony soloana le minisitra sy le tao amin'ny asa sy minisitra tao amin'ny fitaterana de ireo minisitra anakiroa vaovao reo zany mino fa ijery ny fomba famandehanana an'io ara-dalàna tsara satria sady misy ny vola ampasaivina foana zay misy le vola ny mpiasa vola be amina million de dollara tato amiko napo sady alefao tsy hoe nalefa olanin'ny syndic sy ny juge commissaire fotsiny reny na hoe omena ny Madagasikara elaisa fa tokony mazava hoe ampiasainao de tokony miteraka zany de miverina ry aminay ary ihany ny kamarady ny vola rehefa aveo kamarady Rafael moa manako ny anapiko azy kely fotsiny angambany satria fa feno de feno le lazainao io zany ny orinasa rehefa misy apanta tanin'ny fanjakana de tsy mahomby io azadino tamin'ny fotoan'androny ane ny syndikany efa nampaneny lakolosy hoe tsy izy zao fitantanana zao zany hoe zany rehefa hitatsika tsara angambany reny didim-pitsarana mivoaka reny reny ange tsy nampiariny zany hoe zany amin'ny anaran'ny voaka malagasy ny amoahana le didim-pitsarana fanjakana tokony ampiatra azy fanjakana tsy mampiatra azy camarade Barson moa teo ny teny hoe manevre dilatoire za te hiteny hoe sao de mba manevre frauduleuse raha le misy ary zany re zany tsy mametra miteny zany satria ny antony nanomezana an'le volany anarenana ny hermady tsy voarina ny hermady de nakaiza zany le vola inona zany tena fitantanana marinao za zao raha hiteny hoe hermady nresantsika te hiteny andresaka samvangy am'izao navady SMA mipiasa ao ny am'izao fotoana zao ny karama tsy mandeha norma tsony raha fahavalony volana ihany voalazany code de travail no andovana karama mety efa 15 efa ouvert zalahy vomandray karama am'izao fotoana zao moa hitatsika tamin'ny ainao manjery reny hoe noho ny fangatahany piasa de nietsika ny be ny tanàna nanao etsika ara-pahasalamana de nizahana ny fahasalamany piasa reo piasa reo ny kambana tany amin'ny simie fa tsy voaloha le izy de fijerena fehina ara-pahasalamana zany ange tsy vita ndray andro ary ny simie tompo koa de mirona kokoa any amin'ny fisorohana fa tsy fitsaboana ihany zany hoe zany ny zavatra anankiray zany rehefa diso miditra be loatra fanjakana na hoe tantana fanjakana za tsy miteny hoe ataovy privé io tsy izay kory ny tiako tenena fa tsy mahagaga le izy zany hoe zany ny tiako tenena zany hoe tsy nisehatra tsy miankina ihany no mikorotana tsy milamina fa natramin'ny orinasa reny tantana fanjakana reny misy orinasa anankiray zay moa de maty mihitsy diso mihitsy izy kniazera zany hoe zany miamaty tsikelikely satria le fomba hitantanana azy no tsy mandeha araka tokony izy efa mampaneny lakolosy ny syndicat fa lazaina fa hoe grevy rehefa grevy moa ny eto amintsika ratsy zany reto amintsika fa ny eto amintsika nefany raha tsy migrevy tsy azo ny zo anankiray zo fa tsy maintsy migrevy anao vao mahazo an'io na mivoaka raha ny didim-pitsarana ane mbola betsaka ane ny orinasa tsy mampiatra an'izany mampalahelo ane le zava-misy tena zany hoe zany le tontolo ny asa mihitsy zany no efa tena tsy mandeha am'izay tokony ho izy eto Madagasikara am'izao resaka fanamarena kely raha tsy mampanenanao le fanamarena kely le eo am'le resaka hermady tsara diary Madagasikara Airlines ny antony mahatonga manao fanamarena satria am'izao zany na eo satria le am'izay le fitaitaina ny mpiasa dia misy an'le hoe flaky fitantanana eo Madagasikara Airlines de raha matofolohan'ny flaky fitantanana zany mampivory ny mpiasa izy mampivory ny mpiasa io mpiasa ny hermady no ampivoriny sy ny mpiasa ny tsaradi izy filohan'ny flaky fitantanana a Madagasikara Airlines ilazana amitsika zany hoe zay manaprofy hoe mividy an'le mpiasa zany Madagasikara Airlines ary ny tena enjana be ao anatin'izay de le hoe
rehefa manao fivoriana de mitaky ny piasa hoe aiza le fitanana tsoratra fa miteny zareo ao amin'ny Madagasikara nazy ilainy hoe tsy misy fitanana tsoratra omena anareo tsy mananjome amena an'izany ianareo zavatra ohatr'izany zany isany anankiray ilazana hoe mampiayay ao anatina fitantanana satria midika ny fitanana tsoratra ny zany hoe fitanana atsoratra ny zavatra ny fivoriana teo de tokony omenao atsoratra ao anatin'le izy ho fantatry rehetra zay nanatrika teo tokony mahafantatra an'le izy fa tsy hoe ampitanana atsoratra de avoaka le izy ampifilafilay nandeha daholo zao taratasy sy teny fandrahonana rehetra zao anaovana ny piasa ary zay ny tena somary enjakenjanao ane mahatonga anay hoe kosa inona ny tena mifanapaha-kevitra ho raisinareo mikasika ny ery Madagasikara sy ny tsaradia ary zay ato amin'ny ranasena masiky zay ao anatiny satria misy volanay ao tsy hoe volan'ny rana syndikaly fa vola mipiasa sy ny mpisotro ronono zay nalefa nakao amin'ny orinasa io de mila zany jery hoe mahaiza ny fandehan'le izy fa raha vao tsy miteny eto sika de mangina de milamina daholo ny rehetrrehetra ka izay ny afatra ho tenenina amin'ny rehetrrehetra ao anatina de tsy voatery Madagasikara Airlines na ny Airmad ny tsaradia fa misy zany piasa mitaitaina ny piasa rehetra reo sous-traitance rehetra ao reo zany na amina resaka knaps io na amin'ny resaka fahasalamana na amin'ny resaka EPI mitaitaina daholo ny piasa nareo de tokony zany mba mandray manaraka an'le norme nareo ao anatin'izay rehetra totika any amin'ny fanjakana zay na ministeran'ny asa ministeran'ny transport zareo amin'ny ACM koa tokony ho entitra tsara koa anaraka satria ny ACM no organe de régulation manaraka tsara io zao ny fepetrapetraka zareo de tokony arahany rehetra zany le zana hoe marary ny CPRI nanabakabaka eto Madagasikara mila fanapaha-kevitra fandraisana fepetra malaky fa mety hoe le efa minisitra tonga vaovao zany mety andray fepetra ho hitatsika moa zany fa omenantsika ny zay ampafantarina ianareo foana fa hatramin'ny premier mai tsy maintsy misy nietsika mafimafy ho ataony randrany syndikaly mikasika ny ora resaka anabakabaka io satria le piasa tena mijaly tsy ny piasa ihany zany no mitaitaina am'izao fotoana zao no tandondomondoza fa ianareo ny sika mpandeha ny reny seranam-piaraminidiny reny le mpitaingina aeroplanina zany tena tandondomondoza koa tsika satria manino le piasa zany kay tsy milamina tsara le rony tsy manara-penitra ny zavatra anaovana azy de tokony mandray fepetra ohatr'izay ihany koa tsika rehetrrehetra izay ny olana rehetrarehetra iainan'ny piasa amin'izao fotoana izao ny piasa malagasy eto amin'izay ara hoe inona ny vahaolana maty-paika arosonareo sendika na ny randrana sendikaly zany na ny fisemare anampianandreny piasa reny ya mazava moa zany ny aty amin'ny randrana sendikaly zay amin'ity taona 2024 ty na de eo aza le hoe taona ny fifidianany ty tsy miakina amina fifidianana zany ny resaka ty amin'ny tontolon'ny asa fa manana zay le hoe inona ny contrat social vaovao eran'izao tontolo zao mivoy an'io contrat social vaovao io zany zao ny syndicat rehetra eran'izao tontolo zao ka ny atsika ndray tsy de tena hoe vaovao fa io contrat social tsika zany hoe ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny asa am'reto sehatra anankitelo reto mila andraisana fanapaha-kevitra malaky ny voalohany io karama io efa teneniko teo daholo le izy fa mampatsiahy fotsiny io resaka karama io rehefa io zany no mbola hoe isy karama midina zany de tsy vahaolana zany ary tsy maintsy manao hetsika ho any zany ny randrana sendikaly ny faharoa io resaka knaps io zany tsy azo ekeny io resaka fanaovana tantely efa-drakotra io satria ny filakevim-pitantarana am'izao zany tokony mahalala hoe aiza ahoana ny fandehan'le vola eny amin'ny Airmad ahoana ny eny amin'ny tsaradia ahoana ny any amin'ny commune ahoana daholo reny le didim-pitsarany reny aiza izy manahoana reny dossier reny manahoana ny fanatsarana fa maninona no amam-bolana mbola tsy vita foana no manao recrutement natale généraly zany le de efa prova anankiray hoe tena tsy anao mihitsy le fanjakana sy ny filakevim-pitantanana ao amiko napy fa maninona ny andrasana matona amam-bolana maromaro olona ray ve nitadiavina eto amin'ity Malagasy 27 million ntsika zany hoe de tsisy olona mahafaka mitondra an'io misy ao fa inona le mbola mikimako eritreretina indray de am'izay raha matoa am'izao io eo foana de rehefa anontanianao izy de kizara mpisolo-toeranako fa ny farany de resaka fahasalamana io resaka service médical inter-entreprise service médical autonome reny zany mila mandray fepetra ihany koa tsika rehetrrehetra ny fanjakana indrindra hoe inona no tokony anatsarana azy satria tsy mahavaly ny filan'ny piasa reny fa maninona zay no miteny hoe zay sosokevitra entina ny antony de zao na resaka karama
na resaka knaps fiainana sosialy zany na resaka fahasalamana misy tana amin'ny fanjakana foana mitsabaka ao anatin'io ny amin'ny alala ministeran'ny asa ka zao moa zany ministeran'ny asa efa lasa vaovao a mino zay fa tanana tsara no mitsabaka ao a de ho hitatsika hoe zany toena zay ny solokevitra reo rehefa mikitika an'ireo zany ny fanjakana milamina ho azy a de eto amin'ny farany a mijery any mpanosehatra tsy miakina ny mpampiasa zany tokony ampiny aenao ny fandaniny de am'izay fotoan'izay a mba ampio izy eo amin'ny fahazahoany fantsim-bola fa itsekilany ko fanjakana tokony manena le fandanindanimpona satria manjary lasa ny mpampiasa sy ny mpiasa reny no mifehikibo a fanjakana amin'ny tsy lebolebona amina voanjo borsy anakiso isan'andro san'andro a tsy milamina zany kamarady a ya arosy ihany ny vahaolana na de zany fahitana izy aloha zany a voalohany de fanaovaozana ny lalàna misy a fanatsarany lalàna misy misy ihany lalàna am'izao fotoana zao dia faharoa zany a dia ny fampiarana ny lalàna misy raha mpiarina io lalàna zay fananatsika io a mino a fa mety hoe misy ihany ny olana fa miamevana fa ny olana ane le tontolo ny asa mihitsy no tsy iniana tsy jerena raha itentsika hoe ny tribunal de travail ane ka informel ao amin'ny fitsarany ina moa ny zavatra andeha zany hoe zany a tsy manana teti-bola iasany a ny fitsarana makasika ny adinasa any ka ny didim-pitsarana indray a rehefa mandresy le mpiasa dia mandoa vola andovana droit ny lalàna efa miteny gratuit ny resaka travail raha izay faharoa tsy ny fitsarana ihany moa zany fa io le inspection de travail zany tokony jerena raha mandeha makao nge nareo mijery brony zany ange tonga mpampiasa ome me izy satria ampitany zao ve zany hoe zany a raha tiana no anatsara ny tontolo ny asa eto Madagasikara de fijerevana manokana zany hoe zany tsy atao ankilabao-tsony ny makasika ny travail faharoa fahatelo azafady a tokony zany a omeny fanjakana vahana ny dinika sosialy satria raha vao omena vahana mpanjakaitsika zany dinika sosial zany a zavatra rehetra atao makasika ny asa de ao anatin'ny dinika sosialy ao anatin'ny fampiresahana mino mety hisy ihany ny tsy mety a fa rehefa nyrehetrarehetra mandray anjara ao anatin'izay fampiresahana zay a mba afapo zany fa ny zava-misy ane zavatra milatsaka avy any ambony ihany ny tonga eo de hoe io le izy a de tanterao io ny teny kamarady teo resaka simie zany a le lalàna zao ny tokony jerena satria lalàna efa tamin'ny taonjato fahafiry tany mbola iainantsika am'izao zany hoe fotoana zany zao a anaovaozana an'izay a degré mifean'ireny simie reny ny teny koa izy teo hoe esema ino ny tena zava-doza atahorana am'izao fotoana zao a ny akamaroan'ny orinasa am'izao zao efa mikonikonina hoe andaotsika anagana esema zava-doza nefa n'le izy mahazava-doza de tsotra ny simiera nge misy piasa mitantanao misy mpampiasa misy fanjakana mitady tsy voafe vomaika esema ny lalànany zany a eto amintsika 30 kilometre miala ny ville zany tokony afaka manangana gagy ianao mahita orinasa zay plein ville leto mahazo fakataovana manokana manangana ny service autonome service médical entreprise autonome zany hoe zany a tokony iza moa manome an'izany ministre manome an'izany de gagy anao hoe zay mahatonga na miteny aloha hoe fanajanan'le lalàna misy aloha raha voajantsika io lalàna misy io a avaotsika io lalàna io mba hifanaraka amin'ny toetrandro misy natao ihany moa ny refontina code de travail fa raha isaiko angambany a ataoko zoro kalandera le izy a mety teo eo amin'ny 80 andro eo vita ny refontina code de travail lalàna ny resantsika zany hoe zany tsy voadinika hoe inona moa zany zavatra tena misy eny fotony inona ny vahaolana afahana mamahan'izay olana zay zany hoe zany miankina amin'ny zavatra be dehibe zay mahatonga na miteny hoe tsy savatsy ny fampiresahana io de fanajana ny lalàna misy de fanavaozana ny lalàna misy zay zany solution hoentina fa raha zay a no ataon'ny mpitondra ataon'ny ministera ho vandoan-draharaha eto amintsika moa zany hoe CNT zany conseil national du travail anarany fotsiny tsy manana teti-bolesana ane zany rafitra angeza be ane zany fa na fivoriana ray mandera efa ho tao anatin'ny fito volona nga mamivaly volona tsisy fivoriana nefa ny zavatra rehetra makasika ny asa de tsy maintsy mandalo amin'io CNT io zany hoe zany raha ohatra omeny fanjakana vana zany tontolo ny asa omena zay le hoe budget ahafahana miasa zay a de milamina tsikelikely tontolo ny asa eto Madagasikara fa raha vao tsy zay no atao a
de na ataontsika iova ministra 10 arivo a ny teo ihany teo fa ministra nasekonaky mialatsiny ministra ohatran'ny miteninga ministra vaovao a hoe hiditra eny amin'ny parlementaire ny code de travail le vita le refonte zany le vaovao zany a hoe am'ty volana mety de ho hitatsika moa zany hoe hiditra eny ve fa de fa poursuivre nga ministra tsy le code de travail ihany fa mbola ao koa zany le code de prévoyance sociale de momba ny zay momba ny resaka knapitra de ao koa zany momba ny service médical inter-entreprise zany tokony mbo ampidiriny eny ko mivaravaratsiny any amin'ny faharoan'ny fivorian'ny reo solombavam-bahoaka sy ny loolo reo satria zay zany araky ny teny camarade tato hoe ny lalàna mihitsy ny atsika zany zao no tena tsy milambe mamotika mpiasa am'fotoana zao anapiko an'izay le lalàna farany ihany ange raha iny ny lany vomay teraka korotiny to Madagasikara satria iteny fotsiny hoe chômage technique 6 mois am'izao fotoana zao io lalàna io zany raha io ny lany de hoe afaka mangataka ny mpampiasa de ny ministra no mana fahefana hoe ekena indray ny fanohizana ny chômage 6 mois ve le mpiasa 6 mois le mpiasa efa tsy misakafo mbola ho ampinao 6 mois indray zava-dozana zany za aloha tsy mino hoe nisy olo-mavomboaka atsika andany an'io fa mety hiveriny io ary rarina zany le izy jereniny ray mandeha satria ohatrany hoe natao amena le izy mety hoe mialatsiny mety hoe nisy famatsim-bola avy ampamatsy vola atao de mandodina ampamatsy vola vitao io de natao tandrametaka le izy zany hoe zany tsy mifanaraka amin'ny zavatra tena amahana ny olana arakasy eto Madagasikara le zava-misy lasa tsy kely fotsiny lasa ohatrany hoe mialatsiny lasa ohatrany hoe conventionnel le manahirana kely am'le code de travail navoziny io inona le lasa ohatrany hoe zay fanarahan'ny mpiasa sy mpampiasa de rehefa tsy mifanaraka de nefa tsy zay ny tokony code de travail zany tokony mijery ny asa sy ny mpiasa zay ny tena tokony ho jerevany fa ny mpampiasa efa misy ministre n'industrie any zany efa miaro azy de tokony tsy tena mirona be ao anatin'izay rehetrehtra zay zay fomba fijerinay zay ny mahatonga an'le mbola misy andalany maromaro zany hoe tokony edikevitra aloha fa matoko fary zareo hoe ny amin'ny solombavam-bahoaka hijery any tsara any eny ary na izahay eto amin'ny rana syndikaly moa zany anao efa teny amin'ny solombavam-bahoaka zay fa mbola hiveriny eny zay anolotra sosokevitra hoe reto mba jerevo reto andalany reto rehefa mandalo ety aminareo ny ty code de travail vaovao ty ty hamotika ny mpiasa ao anatin'izay ka mitanjona de hoe inona no mba hanatsarana ny tontolon'ny asa fa tsy hoe koa reny hamotika ny mpiasa amarana ny fandaharantsika satria efa mandeha de mandeha ny fotoana amin'izao fotoana izao mety hoe inona no afatra farana afatra fofoy tianareo ampitaina amin'ny tompona andraikitra isantsokajiny ho an'ireo mpiasa ihany koa na ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao ny any tena afatra teneniko zany ho an'ny mpiasa rehetrarehetra de hoe kamarady aza miandro matorotoro zany ntsony fa manatona syndicat de miresaka ao anatin'le syndicat ihany ho any afaka manao an'ny fiarovana sy fitakiny ho an'ny fanjakana de mazava loatra io zany rehefa tsy anareo zany no tena manapa-kevitra tsisy ninona azo atao aty amin'ny tontolon'ny asa miakina aminareo daholo mila anareo zany zao ny sehatra tsy miakina indrindraindrindra ho amin'izay hoe fampiroborobony zany ho an'ny mpampiasa zany de azararotina rehefa hoe mba tsy afaka ohatr' zao hoe tsy miazoazo e fotsiny fanjakana de ino no anararotanareo anerena ny mpiasa fa tokony miaraka zany samy mijery ahoana ny asiana adihevitra araka tenen'ny camarady Rafael teo foana asiana dinika sosialy rehefa misy zavatra miseho amin'ny toeram-piasana ahafahana mampandroso an'le izy ty samy mahazo tombontsoa daholo na ny fanjakana na ny mpiasa na ny mpampiasa rehefa mandroso ny asa zany amin'ny toerana atsika ny afatra moa zany mitodika amin'ny mpiasa aloha satria matoko ny tontolon'ny asa eto amintsika mbola mandringa misy ihany koa ny avy aminay mpiasa zany hoe zany zay zany mpiasa eto zay tsy mpampiasa zay reto samy manana ny asanay zany hoe ny mpiasa malagasy zany tokony hiditra misehatra ny asa de tokony hiditra syndicat fa ny eto amintsika moa tsy menatsiny hoe nohony le tsy fandriam-pahalemana angambany nohony le tsy fisiny fitsaboana araka ny tokony izy any ambanivohitra de mitsoka ty andrenivohitra mpiasa de rehefa tonga aty zany tonga eto mitady asa le mpiasa rehefa manana olana am'izay any ka na inspection de travail zany na fitsarana zany tsy hitany mampalahelo normal izy satria latsinainy ka hatramy sabotsy izy miasa na latsinainy ka hatramy lahady sabotsy izy manasalamba lahady izy mivavaka zany hoe zany tsisy fotoana hitrakany mpiasa ieritseretany zany hoe syndicat zany soa ihany moa zany fa misy ny fandarana ohatr' zao zany anerina mpiasa hoe tokony alohan'ny hidiranao misehatry ny asa de fa tokony syndicat anao
mba hahafahanao zany a mahafantatra ny lalàna misy mba hahafahanao a mahafantatra ny tokony atao raha sendra misy ny atsozay mahazo anao mikasika an'le hoe fampiarana ny lalàna ny code de travail nefa tamin'ny 1952 be debe tsara io a tsara io codetsika io fa raha io zany no ampiariny tompona andraikitra izy mampiatra azy de ny inspection de travail a milamina ihany tontolo ny asa eto Madagasikara zany hoe zany fampiarana an'io a vahaolana faharoa todika amin'ny mpampiasa indray zany ny afatra de hoe aza de tena terena loatra reny mpiasa malagasy fa tena efa ao anatiny tena efa mandohalika zany hoe zany a raha mba misy ny tombony a mba ifampizarao mpiasa zany syndicat zany ihany koa tsy hoe partenaires sociaux ny atsika zahay mpiasa mila anareo a nareo mpampiasa mila anay fa aza atao an'izany olo hoe betsaka ny mitady asa aho a fa afaka mandeha zay te handeha na zay tsy mahazaka miala aza atao an'izay loatra fa olombelona reo a miasa amitsika reo kory fa tsy sanadrika biby saotra Niany ary tompoko lasy tompoko vavy izay ihany koa roma magnana ny fandaharantsika amin'ity alina ity hinonay fa nafantaranareo mpiaino sy mpijery ary mpanaraka fahitalavitra ny MBS sy ny onjam-peo mazava ho azy zavatra maro izay dinidinika sy ady hevitra ny rahana tamin'reto vahintsika ireto izay mamerina ny fisaorana ihany koa ny vahintsika nanaiky niakatra teto amin'ny fandarana dinika tamin'izao alina izao de manome fotoananao indray amin'ny herin'ny toy izao veloma tompoko